fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra bako fa iay atamata. Iay Andriamanitra. Faly miaraba ny ankizy kely rehetra indraitra tratratry ity androany ity. Ny lesitsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ilay fiaramena kely fitondra ny dadabe sy nenibe. Ny vakiteny fototra dia ao amin'ny Apokalipsy 1:7-9. Apokalipsy 1:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy amin'ny raony izy ary ny maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Tsy manam-potoana iresadresahana ho avy mantsy dadabe sy nenibe anay nefa ny ato an-trano ny savoritaka be. Indroa isan-taona izy ireo mba tonga mamangy anay, ka tianay ho lavorary avokoa ny zavatra rehetra. Na mahafavovoky ny tohatra na nadio ny fanaka sy ireo haingon-trano madinidinika, tena asa mila faharetana mihitsy ny manadio azy ireo. Mbola nanampy aneny anasa lambam-pandriana koa. Dada indray manety ahitra ny an-tokotany, fa ny anadahako kosa variana milalao solosaina ao amin'ny efitrano fandriana ao. Raha ny marina dia tokony izy no anasa vilia, fa fahafinaretana aloha ny tiany atao ambonin'ny fandraisana andraikitra sy ny asa manahirana. Ny fenoana voninkazo vao nalaina teny an-jaridaina daholo ny vazy tao an-trano. Efa miandry ao anaty vata fampangatsiahana ny sakafo ankafizin'ny dadabe indrindra. Inona ary izany? Salady atao amin'ny ovy sy ireny katsaka tanora kely ireny. Fantatro fa tia voankazo koa nenibe dia nasiana paoma tsara tarehy maro teo ambony latabatra fisakafoanana. Nividy pataloha jeans mihitsy hitsenana azy ireo. Tena ho tsara ny fandehan-javatra. Amin'ny fotoana rehetra hiavindry dadabe sy bebe dia zahanay foana manadio mangirana ny zavatra rehetra ao an-trano
dia manao fandaminana zahay amin'ny anaovana ireo zavatra izay fantatray fa mety hahafaly azy ireo izay tian'izy ireo. Ohatra hoe mandeha mitsangatsangana any amoron-ony na koa mandeha mijery trano fitehirizam-bakoka na musée. Dia rehefa vonona izahay dia tsy tafatombona mihitsy miandry ny hahatongavan'ny kiala menakely dia ilay fiara menakely fitondran'izy mivady. Hoy dada hoe mitovy amin'ny fiandrasana amin'ny fiverenan'i Jesosy ny miandry ny fahatongavan'ny kiala menakely. Izy roa manko dia samy mila fiomanana fatratra. Iverina eto an-tany tokoa manko Jesosy aka ireo rehetra ny safidiny io tia sy ankatoa azy mba hiara-mitoetra aminy any an-danitra mandrakizay. Ao amin'ny Jaona 4:10-4 no miresaka izany. Rehefa tonga izy dia ho levina ireo rehetra nankahala azy. Ny hafa kosa na ireo nino ka efa nodimandry dia andao ity tany feno aizina ity ka hiara hitoetra amin'ny Jesosy mandrakizay. Koa anatsim-bola eny an-dalana ho avy aza ny ray sy renibenao, i Jesosy kosa dia efa ho avy. Noho izany dia tokony ho efa sahirana miomana amin'ny fiaviana ianao dia ampiomany koa ny fahitapo aminao mba ho tena fonina iona aminy. Inona ary ny ambaran'ny Baiboly ny amin'ny fiavian'i Jesosy? Karoy sy amarino. Nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany fa ho any amin'ny rainy izy hanomana toerana ho azy ireo. Ary dia nampanantena izy fa ho avy indray. Ao amin'ny Jaona 5:17 no milaza izany. Ho hita maso tokoa ny fiavian'i Jesosy. Ho avy eny amin'ny rahony izy. Ao amin'ny Apokalipsy 1:7 no milaza izany. Amin'ny feo mahery no hiavian'i Jesosy indray. Izy tena ny mihitsy no hidina avy any an-danitra mikery, miaraka amin'ny feon'ireo arkanjely sy ny trompetran'Andriamanitra. Ho avy Jesosy amin'ny mahampandresy azy, avy amin'ny kery sy voninahitra. Ao amin'ny Matthieu 5:17-20. Jaona ilay nanoratra amin'ny boky Apokalipsina fanambarana dia mampiseho an'i Jesosy mitaingina soavaly fotsy, mitarika ny tafiky ny lanitra tsy tambo isaina. Apokalipsy 7:1-2:12. Samy ho vavolombelon'ny fiavian'i Jesosy indray, na ny marina na ny ratsy fanahy, ary ny maso rehetra no ahita azy. Tsy misy mahalala ny andro hiavian'i Jesosy indray. Hoy ny Matthieu 4:4-30. Noho izany dia tokony ho vonina mandrakariva isika. Indro ary fanitaratsaina. Inona no azonao atao isan'andro fiomanana ny amin'ny fiaviany? Mbola tokony andeha hianatra, hanao enti-mody sy ny zavatra maro hafa ve ianao? Ahoana no ahafahanao manampy ny namanao ho vonina amin'ny fiavian'i Jesosy? Azonao atao ve ny hamantatra ireo famantarana sasansasany manambara ny fiavian'i Jesosy indray arak'izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 5:20? Misy hitanao tanteraka ve izy ireny? Andramo sy ampiaro. Tanisao hoe ireo zavatra ataonao raha fantatrao mialoha fa ho avy anio Jesosy. Dia inona no novainao teo amin'ny fiainanao? Inona no natsahatrao tsy atao intsony? Ary inona indray no atomboka ao atao haingana? Rehefa izany dia atombohidian'izao ny fampiarana ireo fanapahan-kevitra voasoratra ireo, dia misaoran'i Jesosy noho ny fiaviany tsy ho ela.
Mandehana mitsidika akany fitaizana be antitra na fitaizana ankizy dia zarao amin'izy ireo ny vaovao mahafaly ny amin'ny fiavian'i Jesosy indray. Hamaranantsika ny fotoana dia andeha isika hiaraka hivavaka. Sotranao izahay Jesosy eo ny amin'ny fitiavanao anay. Nandehananao nakany amin'iray, nanomana fitoerana tsara ho anay ary mbola hiverenanao indray hakanay hiara-monina aminao any amin'ny mandrakizay. Mangataka anao izay Fanahy Masina mba hanampy anay ho vonona hitsenan'i Jesosy rehefa ho avy indray izy. Ary ampio ihany koa izahay mba hanana fahendrena sy fahasahiana hizara izany vaovao mahafaly amin'ny fiavian'i Jesosy izany amin'ireo mpiara-belona aminay rehetra. Aringana ireo namanay sy ny ankohonanay rehetra ihany koa mba ho vonona hitsenan'i Jesosy rehefa ho avy izy. Tehirizo aty anatinay izany fanantenana izany, ary aoka izahay mba handeha amin'ny lalana fahamarinana mandrakariva. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Na hainao teo? Fadarana ho an'ny ankizy. Tiay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izahay tapako fa. Izahay atamata. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra.